Salama daholo androany sika dia andondray raha hiresaka ny toedra ara politika mafana dia mafana tokoa amin'izao fotoana izao tsy inona moa izany fa ny mahakasika ny firosahany Andriamatoa Arivo Rakotovao ao Mahajanga renivohitrao izay niteraka resabe moa satria misy ny gazety anankiray izay namoaka fa nitory any Arivo Rakotovao Andriamatoa Siteny Radrana Solony Haiko ka nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay anefa ny Fernancelo tao amin'ny pejiny tao ary mamafisiny Siteny moa izay rehefa aveo fa tsy nisy an'izany fitoriana any Arivo Rakotovao izany fa samy afaka mirotsaka ho ben'ny tanàna ao Mahajanga avokoa na i Rivo Rakotovao na i Afakandro Christian izay sombam-bahoaka ao Mahajanga amin'izao fotoana izao satria fantatra amin'izao fa misy ny tsy fitovingevitra ny ao amin'ny samy vovonan'ny firaisankina izay ka samy niezaka nanohana ny kandida izay nohevirin'izy ireo ho atolotra ao anatin'izay bazy politika izay ny tsirairay ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misisy tamatao tagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary fa milohana anarantsika an'izay toedra ara politika izay dia andao fantarantsika ireto tsara ho fantatra mahakasiky ny olana jiro sy rano malagasy izay tena mampitaraina ny be sy ny maro tato ato zay voka-dratsy ny fahatapahan-jiro lava izay tsy misy fiafarana dia manodidina ny iray tapitrisa ariary sy ny fahatiantoka ny ferme de lanière ao anatin'ny 420 ora latsaka noho ny fahatapahan-jiro lava reny tao Ambatolampy tsy mahafotsy tamin'ny fiandohany herinandro ity ronono 50 litatra no tsy maintsy narina noho ny fahatapahan-jiro izay naharitra 20 ora be izao midika izany fa tena tsy vitsy ireo vahoaka misehatra amin'ny fampiasana an'izay jiro sy rano malagasy izay no tena ianjadiny izay fahatiantoka izay amin'izao fotoana izao ary tsy vitsy ihany koa ireo izay simba fananana noho izay fiakafiakarany jiro sy ny fidinany herin'ny jiro lava izay noho ny afitsoka an'izay fahatapahan-jiro izay hita fa nifanesesy tato ato zay ka dia mampitaraina ny vahoaka ary isany anaovan'ny vahoaka antsoavo isanandro ny mba hamahana ny olana izay jirama izay mbola tsy nahitam-baholana mandraky tiany androany noho izay fahatapahan-jiro lava reny tsy misy fiafarana tato ato zay dia feno grevy ny tanàna efa ny grevy ihany koa nimponina Tenenkatso sy Analamahitsy tamin'iny omaly alina iny noho ny delestage lava reny sy ny fahatapahany ranony jirama ankoatra ny teny Imeritsetosika sy ny Manjakaray iny hita fa vahoaka marobe no nidina andalambe naneho ny tsy fahafalian'izy ireo noho izay fahatapatapahan-jiro lava tsy misy fiafarana izay tena hita fa sorena ny vahoaka satria jiro tapatapaka lava tsy avitana miasa indrindra fa eo amin'izay sehatry ny fiherina amin'ny resaka tady vola izay nefa ny faktiorany jirama ity tsy mitsahatra miakatra hatrany ary raha vantany vao tsy mahaloha an'izany faktiorany jirama izany amin'ny fotoana izay nomen'izy ireo iny avetrany fa mihatra ilay sazy amin'ilay hoe 50 isanjato mbola ao anatiny izay ho famahana ny olany jirama izay sy ny herinaratra izay dia tetikasa 50 megawatt hiroso amin'ny fanapariahana ireo fitaovana sy ny asa fananganana ny fanjakana nankataovan'ny filan-kevitry ny ministra handraisany fanjakana malagasy antanana ireo fandinina rehetra momba ny dédouanement sy ny ho fantoerana ny tahirizana ireo fitaovana amin'ny tetikasa parc solaire 50 megawatt alohany hanapariahana izany amina distrikta hametrahana azy ireo fantatra fa hanomboka atsoatsy ny asa fananganana ireo tompompamokarana herinaratra avy amin'ny masoandro vantany vao vita ny fanaparihana ireo fitaovana ka ireo tanandehibe no laharam-pahamehana amin'izany mikasika ny orinasa jirama mitaky ny hijerena akaiky ny mangarahara amin'ny fitantanana ity orinasa ity koa Andriamatoa Andry Rajoelina ary nanome baiko ny ministry ny toe-karena sy ny ministry ny angovo hijery manokana ny vola miditra sy ny vola mivoaka amin'ity orinasa ity voalaza fa anisany miteraka fahatiantoka goavana ho an'ny firenena tokoa ny orinasa jirama ary mila fehezina izany mba hahafahana miroso araka ny tokony ho izy
amin'ny asa fampandrosoana. Andrasany be sy ny maro araka izany izay vaolana izay narosony fanjakana izay amin'ny fametrahana 50 megawatt izay asa raha mba ahafoana tanteraka ny olany délestage lava tsy misy fiafarana izao izay ka dia eto ampiandrasana an'izay nivoaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Mbola ao anatin'izay olana ara-sosialy izay dia ny raha mahalala sy raha mahita tato ato izay fa miakatra tsy misy toazy sy ny vidim-piainana ary tsy vitsy amin'ny malagasy no mitaraina amin'izay resaka fiakaran'ny vidim-piainana izay nefa ny karama etsy andaniny tsy miakatra araky ny fiakarana izay vidim-piainana izay ka miteraka fahasahiranana ho an'ny vahoaka malagasy izay fiakaran'ny vidim-piainana izay ka nitondra ny ambangovangony mahakasika ny fanazavana amin'izay Andriamatoa Siteny Ranena Soloniaiko raha vantany vonanao fitsidiana ireo toerana maromaro amin'izay fivarotana anireo zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro izay. Efa arivo ariary ny kapoaka ambary ao Toliarao amin'izao fotoana izao ho izy hatrany. Tsy vaholana ny fizarana vary ataon'ny fitondrana fa ny fanampiana ny tantsaha any ambanivohitra mba hamokatra no tokony hatao miampy ny fanamboarana ny lalana raha ny nambarany Andriamatoa Siteny Ranena Soloniaiko hatrany. Mbola ao anatin'izay resaka Andriamatoa Siteny Ranena Soloniaiko izay dia niteraka resabe tao amin'ny tambazotra Facebook tao ny famoahany gazety anankiray fa nitory any Andriamatoa Rivirakotovao Andriamatoa Siteny Ranena Soloniaiko tamin'ny faraparany herinandro iny ka nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay mo i Fernand Selo izay isany ao anatin'izay antoko-panohitra izay ihany koa ny tenany fa tsy nisy an'izany fitoriana izay nataony Andriamatoa Siteny izany araky ny fanazavana hatrany fa hoy hatrany Andriamatoa Siteny fa tsy nanao sonia any ilay firotsahan-kofidiana Andriamatoa Rivirakotovao any Mahajanga fotsiny ny tenany fa tsy nisy an'izay resaka fitoriana izay satria mantsy raha tokony ho izy hoy hatrany Andriamatoa Fernand Selo tokony nahajaina ireo bazy izay fototra any amin'ireo fahatra tsirairay sy ny distrikta tsirairay avy raha anika any Mahajanga manokana dia Andriamatoa Afakandro Kristian izany no tokony mahafantatra tsara an'izay resaka bazy ao Mahajanga izay fa tsy tokony ny parasitena tahaka an'izay ilay kandida ho atolotra ny vonan'ny firaisankina ao Mahajanga ao ary tsy misy an'izany hoe namadika palitao na ihany koa fitsipahana any vovonan'ny firaisankina izay no nataony Andriamatoa Afakandro Kristian fa ny azy dia ilay olona no heveriny fa afaka arotsaka tsara ao anatin'izay bazy zay no nitohanany ka tsy manohana any Andriamatoa Rivirakotovao velively mihitsiny Andriamatoa Afakandro Kristian amin'ity fifidianana ho ben'ny tanàna ao Mahajanga ity na dia Andriamatoa Rivirakotovao aza no natolotry ny vovonan'ny firaisankina izay isany iray vondrona amin'ny Afakandro Kristian izay mety ho Afakandro Kristian izay coordinateur national ny prositeny any Mahajanga no nitory eny amin'ny Novek fa tsy isiteny Ranena Soloniaiko raha ny fanazavana hatrany andrasana indray araka izany ny mety ho tohiny izay raharaha izay. Fantatra ihany koa fa ny kandida izay Tonton Faby izay natolotry ny prositeny no tohanany Andriamatoa Afakandro Kristian amin'ity fifidianana ho ben'ny tanàna ao Mahajanga ity amin'izao fotoana izao sady i Tonton Faby raha teo mo dia isany niaraka tamin'izy ireo foana nandritra izay miavatory izay ary isany manantombo be raha amin'izay firitsahan-kofidiana ao Mahajanga izay amin'izao fotoana izao no izy maro-panaraka sy be mpanohana. Hosetrin'izay dia nilaza Andriamatoa Siteny Ranena Soloniaiko fa afaka samy milatsaka ho ben'ny tanàna ao Mahajanga na i Rivirakotovao na i Afakandro Kristian. Azo lazaina fa mizara vato avokoa ny rehetra izay mitovy firehana rehefa milatsaka ho fidiana hoy hatrany ity depute izay voafidy tao Toliara voalohany ity. Tsy voatery ireo anatin'ny vovonan'ny firaisankina ihany koa no tohanana toy ny any Toamasina sy ny Fianarantsoa fa misy ireo mpanositra manana hirijika hahazona fandresena ka tohanana. Afaka samy milatsaka ben'ny tanàna ao Mahajanga araka izany izy roa lahy ireo saingy ny vahoaka no hitsara hoy hatrany ny depute izay voafidy tany Toliara voalohany Andriamatoa Siteny Ranena Soloniaiko. Manohana hatrany izay heveriny antoko tiako Madagasikara isolany Marc Ravalomanana ihany koa ny prositeny ho an'ny fifidianana ao Antananarivo renivohitra ao. Ary ny amaranantsika azy dia ny fanolorany Andriamatoa Siteny ny kandida ny ben'ny tanàna ao Toliara voalohany ao. Fantatra amin'izao fotoana izao fa rahalay vahiny Frero no kandida izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina prositeny ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna ao Toliara voalohany ao. Olona marobe nanotriny azy nandeha tongotra hiazo any Ovek izay notarihiny Siteny Ranena Soloniaiko izay filohany vovonan'ny prositeny any an-toeranany.
midika izany fa maneho ny fanohanana anyity candidat izay natolotry ny projet teny ity nivoaka ny toliara voalohany amin'izao ankatoko ny fifidianana izao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misy tao gasy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.